Tao anatin'ny telo taona nahitana fiakarana hatramin'ny 5,707 sy 4,907 ireo mponina teto Madagasikara. Miisa 2,707 sy rahetsy sy 8 tapitrisa ny malagasy tamin'ny taona 2022 ary tafiakatra hatrany amin'ny 7,707 sy 4 sy 30 tapitrisa izany tamin'ity taona 2022 ity, araka ny tatitra vonjimaika navokany Instat. Ny teto Analamanga no ahitana tahambony indrindra amin'izay fitombon'ny mponina izany ary vinavinaina ho tafiakatra hatrany amin'ny 6,700 sy 7 sy 4 sy 9,50 tapitrisa ny isan'ireo malagasy amin'ny taona 2022 raha ny fitombom-ponina ankehitriny no jereny ho iatrany Instat. Antony fantrana misy eto amin'ny firenena raha ny fanazavan'ny pahay toekareny ny elanelana goavana misy eo amin'ny tany famokarana sy ny tany fitombom-ponina. Maro ireo tanora manomboka amin'ny salan-taona afaka miasa, izany hoe 20 taona no mihoatra no tsy anasa ary tsy mandray anjara amin'ny fampiakarana ny arika-reny. Ny tsara aloha zany manamarika hoe ny mponina dia arena ho ana toekarena anankiray. Ny tsika koa moa manana an'izay kolotsaina izay hoe ny olona dia arena. Fa le fitombom-ponina zany tsy dia tokony atahorana raha ohatra ka maharaka manany fiazakazaka ny fitombon'ny mponina ny famokarana arika-rena fahobe. Ny zava-misy eto amintsika nefa aloha dia tsy maharaka an'izay. Isan'ny vokatra voalohany zay ateraka izay fitombom-ponina be loatra izay dia ny fahantrana moa zany ny fahitantsika anazy. Fahantrana satria tsy maharaka ny vokatra izay vokarina ny tsy maharaka ny vokatra vokarina ny fahavamihinana zany. Be loatra ny fitombom-ponina dia misy mesure azon'ny fanjakana atao tsara mihitsiny, misy ihany koa mesure azon'ny isam-batan'olona atao tsara mihitsiny. Ny mesure azon'ny fanjakana atao dia ny eo amin'ny fanaovana rafitra ahafahana mitsinjo sahady an'ireo population en âge de travailler, amokatra misimisy kokoa zany ny eo amin'ny efa miasa zany. Reny zany omena recyclage na formation na alalana ihany koa ny sehatra fandrarahana. Telo isaky ny vehivavy ny tany fiterana ho an'ny malagasy ambony hoarina amin'ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe indianina. Tsy tokony honona amin'ny fampananana asa tsotra araka izany. Mila jerena ihany koa ny fivoaran'ny capital humain mifanaraka amin'ny fivoaran'ny sehatra asa maro. Rehefa mitombo le population en âge de travailler, manao ahoana ny fivoatran'ny foto-karena maha-olona an'ireo population en âge de travailler ireo na ny évolution ny capital humain. Le capital humain zany misy évolution en quantité dia misy évolution en qualité. Zany hoe le évolution en quantité dia hoe ny isa ny olona izay mivoaka manana ny diplôme maîtrise ohatra, ny isan'ny olona navita fiofanana mahakasikana sehatra raha izay ahafahany mampitombo ny sehatra iasany, fa ihany koa en qualité hoe manao ahoana ny structure an'le capital humain zany, manao ahoana ny fitombon'le capital humain amin'ny resaka ara-kalitao mba ahafahany mamokatra misimisy kokoa noho ny teo aloha zany. Ilaina hatsarana ihany koa ny kalitaon'ny fampianarana ho an'ireo zaza malagasy hifanaraka amin'ny vanim-potoana. Izy ireo izay antoky ny famokarana anatiny any aoriana. Anjaran'ny fanjakana manoloana izany ny mijery ireo filana eny fotony ahafahana manatsara ny toekarena malagasy. Raha ny fanazavana hatrany fanjakana malagasy izay tsy mbola any aloha ny laharam-pahamehana raha ny zava-misy ankehitriny, sady tsy mandrisika ny olona amokatra anatsara ny toekarena fa ihany koa mamono amin'ny fomba mivantana sy ankolaka ireo mpandraharaha.
isan'ny nampiakapeo vokatra izany teo anivon'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar araka ny tatitra navoakan'izy ireo taorian'ny fiainana tamin'ny andro rajoeliny raha ny fomba fitantanana ny fiainana ankehitriny itombo manaraka ny isamponina ny fahasahiranana sy ny fahantrana eto Madagasikara hoy hatrany Baitoekareny.